Ny zavatra natao androany dia fanolorana solongody akoho ho an'ireo mpampianatra be taona atao anatin'ny drainina Analamanga. Ny antony dia heverinay hoe rary loatra raha mba tsarovana ireo mpampianatra ireo amin'izao fotoana asaramanitra ao mpampianatra be taona izay tena nahavita be tokoa tao anatin'ny sehatra izany fanabeazana izany satria misy amin'izy ireo no efa 19 taona niasana 15 taona niasana tena ary misy moa zany any amin'ny toerana sasany izay andalovan'ny tenany hoe misy mpampianatra retirety ao anatin'izany sehatra ny Frame izany izay angatahana amin'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena manokana azy ireo na amezana statut manokana anazy ireo ampidirana anazy ao anatin'izany sehatra mampiasa-panjakana izany. Folo isaky ny sisiko anakefatra le izy efa 10 ny isan'ny mpampianatra be taona nisitraka an'izay solongody akoho izay nomen'ny groupe ANEFA zay. Amin'ny taona ho avy dia maromaro ny tanjona hotratrariny groupe ANEFA. Anisany aloha voalohany indrindra ny fanitarana an'izay fiahina ara-tsosialy izay any amin'ny faritra, izany hoe fanoloana ny teto Antananarivo amin'ny fa hitatra izay hijery ny faritra izay tena hoe mpampianatra Frame tena manana problème dia izay ato anatin'ny groupe ANEFA mihitsy no andeha hirotsaka any amin'ireny faritra ireny hitondra izay voatsirambin'ny tanana ny fanampiana ny praivatsy praina amin'ny tena. Ao ihany koa ny fangatahana amin'ny tompon'andraikitra maheva ny mba ampidirana an'ireny mpampianatra Frame be taona ireny ho isan'ny fonctionnaire na dia mena statut manokana ary izy ireny statut miavaka ary izy ireny fa mba hoe ny fotoana kely ijanona anatin'izany sehatra fanabeazam-pirenena izany dia mba hiainany sy sitrahany an'izany volam-panjakana izany. Tafiditra ao anatin'izay ihany koa ny fiarovana ny tombotsoa mpampianatra Frame izay mariako kely ny tsy itovizany amin'ny syndicat hafa dia izahay ao anatin'ny groupe ANEFA tsy ndeha andany fotoana mpampianatra na ndeha andany volan'ny mpampianatra ampiantso mpampianatra ty Antananarivo hanao grevy fa any amin'ny sisiko tsirairay avy any amin'ny drainina tsirairay avy any dia efa misy mpandraikitra anay misahana an'izay raha misy ny zavatra tsy mahafapoa, misy ny tombotsoa voatotoana dia misy ny hetsika any amin'ny sisiko tsirairay avy any amin'ny drainina tsirairay avy any rehefa tena hoe misy zava-dehibe izay tsy maintsy hiarahana amin'izay fotoana izay vao misy ny fiantsoana mpampianatra hanao hetsika eto Antananarivo satria lany vola loatra ilay mpampianatra izay rahantsika malala fa sahirana atsona isaky ny ray volana isaky ny 2 volana ndeha hanao hetsika eto Antananarivo mampalahelo zany zavatra izany. Presque ny drainina 20 efa misy ny groupe ANEFA eto moa zao misy solotena avy amin'ny mpandrindraparitra ny Bongolava misy eto président ny Aotsoromandidy misy mpandrindraparitra ny Tasy misy Vakinakaratra tonga eto daholo.